está cayendo aquí. Tsy tonga ny an-danitra mihitsy sy tenenao izany eo akaikinao. Izy araza kivy ianao hoe fa tsotra kely ny manatanteraka an'izany na izaho koa raha natateraka an'izany aho. Izay ny zavatra tiany Jesosy ho teneniny. Misy olona anankiray zany raha mitandrina didy folon'Andriamanitra izy, takian'Andriamanitra ny olona iny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ao anatiny. Tsy voatery ho mpitory-teny daholo tsika rehetrarehetra, tsy voatery mpihira daholo tsika rehetrarehetra, fa misy olona mahay mira, misy olona tsy mahay mira, misy olona ary mahay mira fa tsy hisosotra ny hirany. Misy an'izany anie. Misy olona manam-bola be mihitsy izy fa tsy hainy mihitsy ny manodina ny vola misy eo am-pelantanany io. Fa tsy zavatra ataony dia bloqué daholo le zavatra ataony rehetra. Misy olona manana fanomezam-pahasoavana mitory-tena izy fa rehefa mitory-tena izy tsy maharesy lahatra olona zany mihitsy. Beta be ny fanomezam-pahasoavana ao anatintsika, ka io zavatra io raha vao tsy foaziny, raha vao tsy ampiasainy dia mitovy any tsy miakatra any an-danitra ihany zany ny olona. Tena marina anie zany hoa e. Raha mantsika samy tapa-kevitra daholo dia ampiasa amin'izay manomboka androany. Satria amin'izao andro farany izao Jesosy tena niteny mihitsy lazaiko aminareo marina dia marina koa fa tsy misy olona izay efa nafon'ny tranony sy ny ralahany sy ny mombamomba azy rehetrarehetra izy ka tsy antsaiky, tsy antsaiky avy zato hoe ny amin'ny zavatra ety ambonin'ny tany dia ny trano, tôbilina, ny zavatra izay ilainy rehetra ary miala eto izy dia mbola mahazo ny fiainana mandrakizay koa rehefa avy eo. Afo izy zavatra tsara nananao io. Tenenina akaikinao, afo izy le zavatra tsara nananao io. Raha manana fanomezam-pahasoavana ianao hamonjy fanahin'olona, vonjeo manomboka androany. Raha manana fanomezam-pahasoavana ianao hanohana ny asan'Andriamanitra, tohany manomboka androany. Tena miteny anao tohany. Fa hanadinana antsika le fanomezam-pahasoavana ao anatintsika tsy ampiasaina. Misy olona tena miteny, misy olona hoaty zay efa mivavaka dia matahotra raha vao anao portaporta satria izay zavatra natao taloha manko mivaly amin'izao fotoana izao. Ary zany nanao an'izany mihitsy satria zany mivavaka taloha. Iny misy olona mitondra le boky kely iny dia enoky fotsiny izy dia hiteny izy dia tsisy hidy tsy ampidiriko anaty loatra. Izany efa mivavaka ho efa kristianina be zay hitanao io. Any ka manao portaporta amin'izao fotoana izao tratra an'izay zavatra efa kristianina zay. Any amin'ny anina mivavaka marary amin'izay ny loha rehefa avy eo.